famitehana ny firenena aleo hiteny ny taremarika hiteo izay nanimba ny firenena hoy Rivo Rakotovao. Faratsindalana mitokona tsy mihetsika ihany koa ny fiara lehibe ao Mahajanga. Fokotany Ambanimaso 800 ny fanasana no efa vita. Tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny araba omba ampiraritso antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny politika avy hatrany mahatsapa tena amin'ny fanombanany firenena ny fitondrana misy ankehitriny satria izy ireo no tena nandetika andavaka ny firenena amin'izao fotoana izao izay nambarany mpandrindra nasionaly ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara na ny HVM tamin'ity androany ity tsy tokony ahilika amin'ny mpanao politika hafa fa aleo ny taremarika no hitsarana sy iresaka hoy nambarany fanehoan-kevitra araka ny angom-baovao nataony avitra Sondra be sy Andry Rakotomalala. Ny mpanao politika ny mamotika ny firenena amin'ny lafiny maro isan'ny kabary novoiziny Rajoelina tao Ilaka atsinanana ihany koa io resaka io. Ny zava-bita sy ny fitantanana no aoky tsara firenena fahadimy avy aty amin'ny farany isika izao miba ambany 500 ny arkarena mahatsapa teny izy satria maro ny zavatra tsy mbola hita tatao anatin'ny 10 taona niarana tamin'izao fitondrana izao. Rehefa mitondra ny Andry Rajoelina dia mandrava manapotika tsy hoe fitiavana ny teny an'izany na sanatria tsy manaja azy satria izy mitarika an'ilay ady hevitra donc hoe mitady ady hevitra izy amin'ireny hoe potehana mpanao politika amin'ny firenena rehefa mitondra tokoa izy ary ny lalàna eo ny taremarika misy ny tondro refy misy jereo ny tamin'ny taona taisika tamin'ny taona vala 2008 dia nitondra izy 2009 ka hatramin'ny 2014 farany 2013 dia nitondra indray izy 2019 ka hatramin'izao dia makaiza amin'ny firenentsika mipotra be amin'izao fotoandro izao ny fomba fitantanany zareo any firenena ka dia miala tsiny fa za ataonao boky émissaire ny mpanao politika rehetrarehetra fa raha zahay manao politika tsy fanampitehana firenena akory hoe zay ve sisa ny teny ho atao mba tsy hoe tsy izy no izy mahatonga an'izao fa dia hoe no zahay rehetrarehetra dia valiana tsotra fotsiny hoe andao ara-pitahina ny taremarika zay fotsiny satria samy mitondra fanjakantsika andao pitahina ny taremarika dia voavaliny olona rehetrarehetra fa zao fantatra mbola mety mieritreritra izy hoe ivaiva mifandraisan'ny olona an'izany mitehaky ny olona mahafinaritra ny olona zany hoe allo tsy fizy tsy mpanao politika izy anisan'ny manapotika an'ity firenentsika ity raha ny fomba fitantanany ny fomba fitantanana satria le filohan'ny repoblika ny teneny koa fa tsy mampa Andry Rajoelina azy fa le filohan'ny repoblika zay manindry mafy mihitsy eo amin'ny fitantanana ny zavatra rehetra amin'ny firenena zao ny zava-misy amin'izao fotoandro zao. Mamono afo amin'ny endriny maro sisan'ny fitondrana ny vahoaka malagasy hatrana nefa no mizaka ny vokany sy ny rediredy ary ny fampanantenana tsy mamokatra taon'izao fitondrana izao hatramin'ny 7 nanaovan'ny fanonganam-panjakana. Voapirofo fa tsy misy ny firarahin'izao fitondrana izao ny malagasy tsy naheno teny firy izy ireo tamin'ny fandalovan'ny rivodoza sy ny izao farany teo iny. Manon ny antsoina hoe populisme i Andry Rajoelina sy ny ekipany amin'izao fotoana izao verevitra tanteraka noho ny tsy faiza mitantany ka milalao ny saim-bahoaka sisa no ataony rehefa mikabary izay no andikan'ireo mpanao politika ny kabary nataony Andry Rajoelina nandritra ny fanokafana ny taopambolekazo atao Ilaka atsinanana avitra Sondra be sy Andry Rakotomalala hatrany. 7 volana tsy ahataperan'ny fotoam-pitondrany nilaza Rajoelina nandritra ny kabariny tany Ilaka atsinanana fa ajanona ny fotodrafitrasa rehetra fa hifantoka amin'ny mahararim-bahoaka ny fitondram-panjakana. Tsy voaela nefa no nanao ny vato fototra tetsy talatany volonondry amin'ny fanamboarana ny lalambe migodana mampitohy an'ny Toamasina sy Antananarivo ny tenany, ny flyover, teleferika sy ny maro hafa tsy hita taratra. Mazava ny fandikan'ny solombavim-bahoaka io kabary io fa verevitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tapidalakale tony sokona nanany bato Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany miaraka amin'ny atokony ao anatin'izany fantatra fa tsy ho tanteraka rehefa mpanantenana pokaty marobe ireo fampandriana adrisa fampatoriana mitsangana nataony ireo angano nandrebirebena sy nandrenena saim-bahoaka
dia fampiomanina sady le saim-bahoaka manao hoe hoajanona ny fotodrafitrasa fa matoa zany hoatsahatra zany tsy misy ny vola tsy ampiny eo am-pelantanana de raha tsika malala fa famatsim-bola avy any ivelany fanampiany ny mpiara-miombonantoka ny valopolo-isan-jatony vola aodiny ty fireneny ty fampandehanana nyty fireneny ty tsy matoky azy intsony a ny mpiara-miombonantoka rehefa matsy vola de alohan'ny asy ny natao tonga aloha akitsahina tanteraka ny lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana pirofo fa lany ny volan'ny fanjakana kehitriny ary tsy tokisan'ny mpamatsy vola intsony hoy ny HVM. misy lalàna io lalàna ane ny ray volana sy tapany lasa zay ny lalàna momban'ny teti-bolam-panjakana e ao ny programme lasa ministera ao ny programme lasa zay nalefa amin'ny toko hoe ny paikady sy ny tetikady napetraky ny fitondram-panjakana napetraky le filoha ray volana sy tapany aty aorina izy a de miova tsy azo atao re zany tsy fitondrana firenena zany rehefa lany ve sao de tsisy tsony ary zay vao tena mivandravandra hoe tsy ampy tsony ny vola ary mety tsisy mihitsy a ny olona resy lahatra mba amatsy volany reny asany eritrerety na mpanantenainy reny nakaiza volany ty firenena ity naninona ny tsisy namatsy ireo fotodrafitrasa lehibe ny lazain'ireo fa vola tato anatiny no nanina nanomboana ny asa sasany zay tsy mitohy akory am'izao fotoana zao raha ny singa rehetra de mampiseho fa sahirana ara-bola ny fanjakana tsy misy ny mpamatsy vola am'ireo tetikasa lehibe ny lazainy fa ny lalina tam'ireny fanomboana sy ny sisa gasikary zao aiza le izy tapitra mandany de mitady vola hevitra afy ary zay ny ampalahelo zay ny amiko ny mba lazaiko ny malagasy hoe sahirantsika nona misy mandry fotsy eto amin'ny firenena tsy afantoka amin'ny tsaby tena fa jereo izy natonga an'izay mba tsy hivirenana zay tsony satria ho tonga indray ny olona tonga indray mpitondra fanjakana anampitamy anao ny vary raika poka mikendry ny anodikodina ny saim-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy indray ny filoha hatrany ny fanehoan-kevitra fity zany dia raha mietretranao sosialy izy tany aloha tany ny tokony mietreta sosialy fa ny sosialy ane tsy mijanona amin'ny fizarana fotsim-bary fa ny sosialy ane tsy jovany hoe manahoana ny mety ho asa mandraran'ireo olona reo le tanana karaha maraky ny tokony izy ve izy na sahaza azy ve izy hoetiny mamelona ny tokantranony sy mivady aman-janany de raha misy asa mitsangana misy orinaso de raha mamafy izy raha mamafy miotiny vokany izy afaka roa telo volana raha mpamboly na vary fa tsy roto anaraka lainy lazainy de dika zay le vola ampiasaina itera vokatra rehefa avy eo fity zany raha nao sosialy eo mihitsy ny tsy fantatra ny famaritany an'le atao hoe sosialy rehefa tsy hay ajanony andriamato filoha rehefa lany le vola de tsory fa efa tsy vitanao aloha ny lalam-pirenena fa telo ambin'ny vola zany hoe tsy ho vita oa miala am'izay fa teninao zay midika ho didim-panjakana ve zany ireny kabaran'ny filoha anajanonana ny fanaovana fotodrafitrasa izay efa nolanina tamin'ny teti-bolam-panjakana ireny isan'ny fanontaniana mipetraka tsy hainy maro zany tapidalaka le tokoa ka lasa miteniteny fonina imasom-bahoaka ny fitondrana tarihana rajoelona amin'izao fotoana izao araka izany de mila mailo ny malagasy malona ny fomba fitantanana sy ny firenena ankehitriny ka tsy voarebireby amin'ny lainga tahaka ny niainana nandritra izao fitondrana izao hoy nambarandreo mpiatsehatra to anatin'ny fandarana miara-manonja androany tapidalaka le ny mpitondra fanjakana ary te analava ny fiampitoam-piasany ka mitady ny fomba rehetra ababoana ny vahoaka amin'ny hevitra feno fitaka ataka ny mazatra mamitina ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity i ando miaratina teo amindrindra tsara ny Mateo Prince tsy atokisan'ny mpamatsy vola ary tsy manambola ny fitondram-panjakana amin'ny tany ireo fotodrafitrasa ny lokalokany tamin'ny vahoaka hatramin'izay ka mitady ny fomba hafa amin'ny tahana sy andrebirebena ny malagasy indray hoy ny solombavam-bahoaka Alaratsimba-Zafy raha naneho ny heviny manoloana ny fanambarana nataony filohampirenena fa hifantoka amin'ny sosialim-bahoaka ny asa ataon'izy ireo amin'ny taona ity mampanahy ihany koa izy dia tsy mbola fivoany tety androm-pividianana ka mety isiny kajikajy anitarana ny fimpitoam-piasana tsy misy mihitsy endrika datim-pifidianana atolotra ny CNI mandrakity androany eo anivon'ny fitondram-panjakana mahefa satria ao anatin'ny filakevitra minisitra no andraisana ireny fanapahan-kevitra mahakasika ny datim-pifidianana zay ho tanterahana eto Madagasikara reny tia nalava ny fempitoana hitantanana ny filoham-pirenena ary rebirebeny indray ny vahoaka malagasy amin'ity lafiny ajanona ny fotodrafitrasa fa hitodika aty amin'ny lafiny ara-tsosialy indray tsika nefa ny ao ambadik'izay ihany koa de hoe tsy misy ny vola enti manana hiatrehana an'ireo fotodrafitrasa lehibe zay tiano tanterahana eto Madagasikara io raha tsy teny fotsiny aho anatsimy rano manokana filaiovica efa atao anaty teti-bola taona araiky amby roapolo sy roa arivo fa mandraky ty androany tsy mbola nisy a na vaty fototsara natao tetsy anosy zato manoloana an'izany filaiovera zany
ahoana moa ny inonao manoloana an'izany ny hoe efa tetobola tany amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo no tsy misy fanatanterahana de kely akory raha mandrakity androany zay ny azo ilazana fa ny kitapom-bola ampanjakana entina etrehana andreny fotodrafitrasy reny mihitsy tsy misy dia lazaina indray fa aty amin'ny lafiny ara sosialy ndeha imasono ato anatin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity tara amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoy kosa ny solombavam-bahoaka Jerry Andriambolaina tsy hita izay natao hatramin'izay narary ny vahoaka efa mbiakoditra mihitsy ny fantrana sy ny fahasahiranana saingy tsy hitan'izao fitondrana izao efa amin'ny mahamay azy vao mikoropaka mila mailo ny rehetra tsy tokony voaribireby amin'ny fihetsika sy fiteny feny fitaka indray mety ho propagande milohan'ny fotoana indray ve zany zavatra zany mety fandrebirebena ny vahoaka indray ve mba andesy lahatra hoe mba hifidy an'ny filoham-pirenena indray amin'ity taona ity ka aloha le vahoaka tsy ho fitahana mihitsy satria ny zavatra tokony ataonao zany efa tokony atao hatry ny elabe zany zavatra zany tsy mila kabariny raha tena vonona ny ampandroso amin'ny Madagasikara fa ny asa ataonao sy ny zavatra fanasoavanao le firenena de ampy andrefesany vahoakanao amin'ny fotoam-pifidianana ampy hijerevan'ny vahoaka na andresenao lahatra ny vahoaka amin'ny fotoana izay irosona am'izany atao hoe fandresen-dahatra ny vahoaka zany ndray amin'ny fotoan'andro ka alohantsika tsy hamita vahoaka mila mailo foana tsika vahoaka malagasy fa raha nisy fampandrosona nandritra an'izay ataontsika hoe telo taona efa taona amin'ny fitondran'ity mandat filoham-pirenena ty de tena tokony efa tsapany vahoaka zany zavatra any ka alohantsika tsy hamita vahoaka ntsony amin'ity ndray mitoraka ity fa ny vahoaka zany efa tsy azo repirebena ntsony ankoatr'io na beresaka teto amin'ny firenena ary niteraka faneho-kevitra maro ny fandresena azo ny ekipam-pirenena malagasy bare tamin'ny lalao no tanterahan'izy ireo ny sabotsy teo manana ho avy mamiratra ny mpikatroka fanatanjahantena malagasy mila tohana amin'ny lafiny maro izy ireo ary tsy tokony hanavana taranja-panatanjahantena tsy mety ary animba ny mpilalao raha izao fihetsiky ny mpitondra izay sakaizany mpandresy izao maninona tsy mpanao fanatanjahantena rehetrarehetra eto amin'ny tany sy firenena zany eto Madagasikara aty amboalohany de efa kolokoloana sy karakaraina ka rehefa tonga amin'ny tanjona ohatra zao dia tsy asiany olona resaka ntsony hoe tena tafiditra amin'ny politika na hidiran'ny mpanao politika ny atao hoe fanatanjahantena malagasy ary ity de anisan'ny atao hoe tsy mahagaga fa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de azo lazaina hoe sakaizan'ny mpandresy araka le fomba fitenenana zany hoe rehefa mandresy le ekipa hita fa ho lasa lavitra de iny zany no japiny iny ihany koa no etiny hoe iseholdro zareo ihany koa mba alalan'ny olona fa manao zavatra izy manampy ny mpanao fanatanjahantena malagasy izy de zany rehetrarehetra zany zany no mila hitandremana satria raha ny fitiavana vahoaka malagasy ny atao hoe baolina kitra eny fa zao tontolo zao mihitsy de anisany hoe makafy an'izany baolina kitra zany ary tsy tokony mandromandro manana retina ny malagasy amin'izao fotoana izao mila mifoha amin'ny toromaso ka napa-kevitra amin'ny hoaviny taom-pifidianana ity taona 2024 ity kion-dalana lehibe ahafahany tsiraray manova ny tantaram-piainana izany manana hatramin'ny rampitso ny rehetra hisoratra anarana anaty lisy-pifidianana ka ho afaka andray anjara feno amin'ny raharam-pirenena indrindra ny fifidianana araka izay voalaza teo izay de farana rampitso ny fitetezana tokantrano ho fandrisana mpifidy faobe atao amin'ny fokotany Ambanimaso Anosy Zato Andrefana nanaova ny mpanao gazety ny fanadidina izao fantatra fanazoto ny soratra anarana ny ponina tao an-toerana efa mahatratra hatrany amin'ny 20 isan-jato ny voasoratra anarana hatramin'ity androany ity tsy asika miray tahirinena nanano sarotra nanaovana ity fanadihadiana ity tsy nisy nentina nao tatitra sy ny resaka taminay sy fokotany fa nahazo baiko avy amin'ny lehiben'ny distrika tsy andray mpanao gazety na izany azy nanaiky nandray anay ihany teto amin'ny fokotany Ambanimaso komina Anosy Zato Andrefana nazoto ny soratra anarana mponina teto mipila azonao aloha zany hatreto de tsara tena tsara satria tena nazoto mihitsy izahay mandeha ny tety nanarina le isam-baravarana isa-tokantrano zany hatreto le miezaka araka ny sehotratra moa ianao fa misy ihany mbola misy indro kely mbola mety misy tafajanjanona kely de rien zany ny tanina manomboka amin'ny rapitso anaty entiny vavokotany manomboka amin'ny farana tanteraka moa izany rapitso zany no arvarasina hoe farana tanteraka zany no ny fitetezana ny tokantrano olona tsiraray avy fa ny fakanisany eto amin'ny fokotany kosa nefa mbola mitohy manomboka amin'ny
raha première zany a parapatonganyzay faramordre miendrareo indray. Ny fitetezana tokantrano no mifarana rahampitso raika amin'ny 3 janoary saingy mbola mitohatrany ny fisoratana anarany ny anivon'ny fokotany. Ny fametana nataonay eto anivon'ny fokotany Bamaso a manerina commune moa Zatondrefana moa zany fa fokotany fito no nay eto dia ny fametanana amin'olona rehetra olom-pirenena rehetra isam-baravarana 12 taona miakatra rehetra zay rehetra mbola tsy nonalovan'ny AR sy ny tsy mitokavany CLRE satria maro mbola misy ihany any anatinatiny any a dia manentana anareo rehetra zay ho tonga teny ny fokotany a manomboka amin'ny 1er février ho avy zao satria farana teo zany a ny asan'ny CLRE sy ny asan'ny AR zay nandeha nitety isam-baravarana. Tamin'ny fokotany nanaovana fanadihadiana nitaraina avokoa izy ireo fa sarotra ny fanisana tsy ampy ny fitaovana eny fananimpenina azy samy izy ireo ihany no niantoka. Orinasa mpikojakoja lalana manodidina ny 100 hatramin'ny androany no mbola tsy nahazo ny tambokasasarany sy ny volany izany. Rirariran'ny mpitondra fanjakana ny fandoavana ny volan'izy ireo. Hatramin'ny taona 2024 no efa vita ny asa saingy izao tsy mbola voalovola izao. Tompona orinasa iray no tafarisaka tamin'ny mpanao gazety ny androany nitaraina ny olana ny ainan'izy ireo hatramin'ny taona 2022. Mbola tsisy kameray sy tahiriny hatrany. Anisan'ny orinasa ny kojakoja lalana ity nanaiky ny resaka taminay androany ity. No nitahotra ny tsy azahoana ny volana izy ireo intsony, ny safidiny tsisy otare izy. Nampiasa vola ny orinasa nanao ny asan'ny fanarahana tamin'ny fanjakana ny taona 2024. Ny fanao sonisy taratasy fifanarahana mihitsy. Indrambola ny orinasany nanaovana ny asa rehetra. Eo amin'ny 300 tapitrisa lasaka eo ny vola nampiasaina. Vita soamantsara ny asa, nivadika ny fanjakana. Tsy nisy vola nivoaka efa ho 5 taona ty aoriana. Atody miady amin'ny bato izahay ho ity mpandraraha ity. Efa betsaka ny dingana natao sy ny fitakiana saingy minima mono sofina ny fanjakana. Efa nisy ihany ny vola nalota amin'ny taona 2024 saingy vitsy. Orinasa nanana vola lasaka ny 20 tapitrisa ariary. No afaka vahana ihany koa ny orinasa nandray vola tamin'izany. Toy ny orinasa lehibe raha araka ny atao tantaratasy voarainay. Tena tsorina mihitsy fa atody miady amam-bato ihany zahay. Eo ny pression avy amin'ny fitondram-panjakana tena tsy afenina izany hoe tsy ahafahanay mitaky an'ilay izy intsony fa eo ihany koa ny tena tsorina mihitsy hoe misy favoritisme ao anatin'io fanaovana liste io fa raha raisina hoe par entreprise ny paiement nandeha dia mety facture raisaky ny entreprise sady facture kely madinika. Dia nefa tsy karitra ihany koa hoe misy orinasa lehibe ihany ny favorisena atao anatin'ny paiement. Ny amin'ny dinana azy zany dia hoe ny akamaroany tena mbola tsisy be raha nisana facture no jerena. Efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa mpanao lalana hatramin'ny taona 2024. Vao ny 5 oktobra teo ihany koa no niaona tamin'ny filoha tao Ambotsoroatra ny orinasa mpanao lalana. Nilaza ny anao audit indray tamin'izay. Audit efa faninefana izay no natao. Tsy nahitana orinasa sandoka saingy tsy mivoaka ihany koa ny vola. Milaza fa misy vola nefa ny Prime Ministre. Maninona nefa ny tsoaloha ny vola ny orinasa malagasy? Tsy fisina vola aloha dia mety zavatra tsy karitra angamba mety 600 milliards ny lazain'ny Andriamatoa Prime Ministre fa disponible amin'izao vao tao anatin'ny 10 andro angamba izy nanao an'iny lahateniny dia mety mihiny zay fa mety sora-bola ihany angamba raha tsorina ilay izy fa vao nanomboka ny UFR io eny sorona ny entretien dia naafektena tany amin'ny tahirim-bolam-panjakana le vola dia efa fantatra ny zava-misy hoe mety tsy hipetraka ao ihany intsony le vola fa mifantaina mipetraka zany dia hoe nakaiza tokoa io vola amin'ny fer io izay mbola tsy nahazonay valiny hatramin'izao ora sy fotoana izao. Tsy mitombina ny misy fictif zahay izao ne no tamin'ny 5 oktobra ny ndraisin'ny Andriamatoa filoha tao Ambotsoroatra asehoy anay le fictif Andriamatoa filoha raha nampiseho sary tao tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny fivoriana ataonay fa sary tao alohan'ny fotoana niasanay dia sary tsy naharesy lahatra anay amin'ireo solotenany entreprise ireo dia hatramin'izao zany tsy fantatra hoe inona ny fictif. Raha misy koa ve ny fictif dia ao anatin'ireo entreprise marobe ireo izay nanaovana audit in-efatra amin'ny sesy zay dia naninona raha namoaka ny liste fictif izy hatramin'izao fa tsy misy ny le liste. Potika daholo ny lalam-pirenena rehetra amin'izao. Tsy misy manamboatra ny lalana.
nilaza ny efa nanao tolobidy ihany koa nefa ny fanjakana saingy tsy nisy namaly nanao appel d'offre tokoa ny fanjakana tamin'ny voangana teo a tsy nisy namaly intsony zay entreprise areto zay dia mametraka fa tsy engagement anay entreprise mihitsy aloha raha misy tsy fahavitany lalana fa andraikitra tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana manoloana an'izay ahoana moa ny volanao tsy hopehena nefany a zay mbola tadavinao hiasa indray faharoa manarakarak'izay io resaka io vo zay vao nanomboka io problème io a tamin'ny 2018 dia efa nyrahiny zay entreprise raha mbola tsisy paiement aza avoaka tompoky ny convention programme ny CP zay mandeha isataona entretien périodique mandeha isataona izy io dia tany mihitsy zay dia efa nanavaka eo raha mbola tsy ho voaloha ny volanay tsy afaka niarana asa nefa tsara marihana fa nayantsy grande entreprise ary izy ireo amin'izay financement extérieur fa tsy financement ampanjakana ny antsona ny grande entreprise ny grande entreprise miasa tompoko amin'izao manao travaux d'urgence tsy maintsy miara-miasa ny PME sy ny petite entreprise ireo na aninona fanampitiana tanteraka ny orinasa malagasy izao ataon'ny fanjakana izao efa maro tamin'ireo orinasa mantsy no nigadrana namony ainky noho ny tsy fahafahana mandony volan'olona intsony be marenina ny fanjakana tsy afa-manoatra ny mpandrara vaovao avy any Mahajanga indray mitokona ireo fiarabe ao Mahajanga amin'izao fotoana izao tsy misy mihetsika amin'ny toerany izy ireo ratsy ary tena potika tanteraka ny lalana ifamezivezena azo antoka fa isy fiatraikany goavana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina indrindra ny mpampiasa lalana izany MBS Mahajanga saka ny lalana rehetra eto Madagasikara dia ahitana fahasimbana avokoa potika simba ary tsisy azo raisina intsony ny lalana eto amintsika amin'izao fotoana ny simba tsisy manamboatra ary raha misy manao aza izany dia betatoko sy zara rafa vita asa vitandroany simba raha ampitso amin'izao fotoana izao dia mitokana ny mpitatitra fiara lehibe eto Mahajanga tsy misy mihetsika izy ireo satria ratsy ny lalana ho iatrany nambarany ireto mpamily ireto ka tsisy mety ny andeha sy hihetsika izy ireo zavatra misy atikatra zany amin'izao fotoana izao aloha dia ny lalana tena ratsy asa hoe mba misy mpitondra fanjakana mba mijery any ve reny lalana reny sa hoe ahoana fa tena fara zay ratsy tsy vitany lalana reny fa nanotatezana aza zany makatiko dia efa tena ratsy ana zao maro le lalana ratsy raha ohatra hoe resaka tamatafo na teny resaka tamatafo aloha ny tena lalana tena dangereux zao tena tsy eritrereto fa raha ataoko fotsiny ianao hoe atreo alolo amin'ny brike ville aty ziska tonga aty Tsapanana avy eo Tsapanana indray avy eo indray mbola mba tsaratsara ndreo eo tapin-tanàna Moramanga moa fa tsy tenenina tsony fa tsy manjary mihitsy aho dia eritrereto indray atreo Anjiro indray ziska ty tapin'ny Maridaza ereny teo fa tsy izy tsony fa tsy lalana tsony lalan-tsarety raha hoe sarety no andana tsy vao izao ihany fa saka isan'andro ny fitarainana azo amin'ny tsy fahatomombanana sy fahasimbany lalana eto Madagasikara ny fanjakana nefa variana manenjika sy manakana ny mpanohitra ka tsy mahita sy maharaka intsony ny fahoriana sy fijaliana ary ny toetra raha misy eto amin'ny firenena fa hoentina makaiza ity firenena ity sa ho potehina daholo izao rehetrarehetra izao lavitry ny afo ny kitay isy ny fampandrosoana raha izao fomba fitantanana ny firenena izao hoy nambarany mpaitoekarena sady zanaky ny faritra aloatra mangoro Andriamatoa Alphonse Ralson raha niresaka mahakasika ny fidangany vidim-piainana sy ny fitotongany sandan'ny vola ariary amin'izao fotoana izao tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny no vahaorana mety indrindra hoy ny nambarany fanadidina sy ny angom-baovao mahakasika izay nataony namana mpanao gazety Niry Andrianarivony MPS Ambatondrazaka mbola ateveniny ny famokarana ato anatiny tena ovova izao olana manjady eto amin'ny firenena izao araka nambarany poetokarena Ralson Alphonse nomariny fa raha zao fomba fitantana ny fitondram-panjakana ankehitriny izao dia mbola ho lavitry ny kitay afo raha ny tontolo ara-toekarena no ansinyteny fa olana vonjitavan'andro hoy ity paitoekarena zanaky ny faritra aloatra mangoro ity miresaka tosika izay misy amin'izao fotoana izao fa ny fampirobodona ny lafiny famokarana ato anatin'izany hoe ny tontolo ara-pambolena ihany no heverina fa tena vahaolana hahatsara ny lafiny tolotra sy ny tonady eto Madagasikara dia tsy maintsy hiezaka ngeza be tsy maintsy atao anatin'ny fotoana fohy mba hiverena ny famokarana
tena izy eto toerana fa tsy tavandra amin'ny any velany tsony fa satria raha vao mividy zavatra any velany dia efa vola vahiny mivoaka zay karankely eto anamana indray no mbola voaka dia efa voazana ny atsika ao anatin'izany ny vary satria fantatsika efa tsy toko tsy foroana ny vola mivoaka amin'ity fanafaram-bary ity dia ny PPN raha teo ihany koa zany hoe le famokarana industrialy sy ara-pambolena sy fiompiana eto amintsika eto toerana voalohany tena maika mihitsy araka ny fahitana azy dia ny manaraka izay eo amin'ilay fantasika amin'ny any velany any dia fampitomboana ny fanondanana fa raha amin'izao endriny amintsika miteny zao voalohany taona zao tsy voazao ihany fa hatramin'ny faraparan'ny taona lasa iny amin'ity le vanilina mahazo ny vanilina ity dia tena ho sahirana eto tsika menakavy ny préfinancement avy any velany tsisy ny eto toerana tsy mividy ary mividy ary any amin'ny tatsapamokatra dia mividy ny farany ambany ny fanondanana tsy misy fa raha misy manondrona dia mbola resaka tsokosoko koa dia satria tsy fantanja zany ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsena arabola dia mazava ho azy mbola hitotongana foana mivolatsika atsy aloha raha mba misy tadiny mandre ihany izay atao hoe resaka netiny pahitokarena avy any loatra mangoro izay na dia rano tetendamosiny kanakana ihany kanefa raha vetsy izao fitondram-panjakana izao dia mandray lesona avy amin'ny resaka tsikera natolo-kevitra ataon'ny sokajin'olona samihafa ireny dia inona fa tsy hijaly tahaka izao ny vahoaka malagasy fa mandota tabatra ny tale généraly vonjimaika eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar miantoka ny NDB ny ty orinasa ity ny fisiny filakevim-pitantanana ka anairany ny mpitondra izany avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Niteraka resabe ny fidinan'ny fiaramanidina MXT7 iray taotolany aro ny maraina teo izay nahitana mpanamory rola fanondroana izao ny sitrangana fiaramanidina manao adsona ny 9 janoary teo tao Ambatondrazaka ny iray dia ity taotolany aro ity indray fa tsy namozana ain'olona kosa maro ny fepetra mila fehezin'ny mpanamory fiaramanidina hoy avy eo anivon'ny ACM ankavitsiana no ahitana fianjairana fiaramanidina ho hatrany fianazavana efa misokatra ny fanadiadiana ary nandray ny fepetra makasika ilay mpanamory ny teo anivon'ny ACM. C'est rare les accidents. Les accidents étaient les graves dans la tradition. C'était en 1964, Jacques Silla, un TC4. Avec Michel Lacrête en 1973, twin auteur, Tanamarotsic. Je parle bien des transports aériens publics. Publics, elle aime tout le rôle. Il y a des avions privés, les pilotes privés qui sont en secret. Akoatr'izay dia notsindriny tantale général vonjimaika ity ihany koa ny tsy fananany ACM filakevim-pitantanana izay akina ny fampandehanana ity orinasa lehibe eo amin'ny fifamozana anabakabaka ity mitananjarana velarana abakabaka 7 sy 3 tapitrisa betatra toradroa nefa ny ACM ka misy fiatraikany lehibe na eo amin'ny politika pitantanana na ho an'ny firenena ny tsy fananana io filakevim-pitantanana io. Ny ACM hoy amantsyanareo hoe EPIC tsy maintsy misy ny avalony conseil d'administration foana ny zavatra atao ny direction générale tsika amin'ny resaka izao na ny ariary aty aposika ny ACM azafady tsy azoko avoaka nefa tamin'ny 14 août zany tsisy conseil d'administration dia tsika zany zao 2023 taona vaovao taona tsikitsiky taona ndefa nisy loza mbola tsy afaka mamoaka na ny ariary satria tsisy conseil d'administration zay zany tiako atsipotsiny fa amin'ny ankapobeny le champ d'action zany ny souciako zany dia tsy afaka natateraka l'émissionko ino zany l'émission teo surveillance contrôle ny pilote organe régulateur zany efa tsy manana CA dia ny souciako zany tsy ho tateraka l'émissionko dia inona zany ny impact n'izay zany dia aleoko dia sorona lasa teo PGS Madagascar zany atao PGS zany problème grave de sécurité raha vao tafiditra amin'izany hoe problème grave de sécurité zany no ACI any Montréal dia mialatsiny toko fa tiantsika eo ne une île Madagascar c'est une île dia bloqué tsika menakafy tsisy foplanina zay miakatra eto na midina eto na mivoaka zay zany tena risque miteraka voka-dratsy maro ary atahorana isy fiatraikany amin'ireo mpiasany tsy fisian'ny filakevim-pitantanana ity
manoloana izany dia tsy misy ny famoam-bola izay mampikatso ity orinasa ity amin'izao fotoana ka takiana izy ireo ny mba hanendrena izany farany izay aingana mba hampandehan-draharaha eo anivon'ny ACM. Mpisaika manodidina ny 700 no tonga eto Antananarivo ho an'ny FFKM manomboka ny 20 Martsa ho avy izao. Fotoana andaniana manokana ny fiainana anatiny ho an'ny FFKM ary ny raharaham-pirenena ka isan'izany ny fanaraha-maso ny fifidianana izay fanapahan-kevitra efa noraisina tany amin'ny Zaikabe tany Ambatondrazaka ary fanambara ofisialy nandritra ny fifampindram-pahefana ho an'ny filoham-piangonana. Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Ny 7 telopolo ary ny 1 Marsa izao no anatanterana ny fianambe ho an'ny zanaky ny fiangonana FFKM manerana any Madagasikara eto Antananarivo. Fanapahan-kevitra n'izay noraisina taorian'ny Zaikabe izay natao tany Ambatondrazaka izany raha ny fanazavana. Isan'ny diniana mandritra ny atelona ny fiainana anatin'ny FFKM sy ny raharaham-pirenena. Mandritra izany ihany koa no amolavolan'ny FFKM ny drafitra tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisina dia ny fanaraha-mason'ny fifidianana amin'ny alalan'ny andromaso FFKM. Ny 7 telopolo ny volana Marsa izao no akaiky indrindra amin'ilay fampionana tanteran'ny FFKM. Io fotoana io dia tsonan'ireo solotena efatra avy any amin'ny faritany FFKM, zany hoe ireo mpitondra favahana filoham-piangonana any amin'ny faritany FFKM no hiakatra hanomana an'ilay fionam-be-paritra sy ilay fionam-be FFKM. Dia mitohy amin'ny volana May moa zany izay atao any amin'ny faritany FFKM samihafa indray ilay fidinana, zany hoe 5 nisy an'ny faritany FFKM dia ireo zany nidinana nanaovana an'ilay fionam-be paritra. Ary rehefa vita izay fionam-be-paritra izay dia hiverina indray tena hiatrika an'ilay fionam-be izay tanterana eto Antananarivo amin'ny 7 telopolo ny volana Aogositra izao. Io izay anatanterahana ny ilay fionam-be efa nomanina hatramin'izay hijerena ny fiainana anatin'ny FFKM amin'ny ankapobeny sy ny hoe inona koa no mety tolo-kevitra avy amin'ny FFKM na ny zanaky ny FFKM ho fanatsarana ny fiainam-pirenena. Ny ankoatran'izay fionam-be izay dia eo koa ny fanaraha-maso fifidianana. Efa niraisan'ny filoham-piangonana tamin'ny fifamindram-pitantanana tamin'ny herinandro zany fa amin'ity taona ity dia anara-maso ny fifidianana ny FFKM dia amin'izay sehatra rehetra, amin'izay processus électoral rehetra dia ezaka andray anjara ny FFKM amin'ny alalan'ny andromaso FFKM ka dia eo am-panomanana ny ireo ekipa rehetra any amin'ny faritany sy any amin'ny fototra any amin'ny firaisana moa ny FFKM amin'izao fotoana izao. Mpisaika manodidina ny 700 no hiakatra eto Antananarivo mandritra izany ho hiatrany ny fanazavana. Izara roa ny fandaharam-potoana raha ny daty ny 7 Marsa ka ny tapany maraina ny fiombonam-bavaka ho an'ny tanindrazana tariny ireo filoham-piangonana 4 amin'ny rahalahy. Ny hariva kosa no irosona ny fandiniana ny raharaham-pirenena. Ny 7 Marsa dia izao hoe mitondram-bavaka ny firenentsika ny tapany maraina dia hiverina fa ny tolakandro dia mba ho tafavory daholo ny rehetra afaka mieritreritra sy mandinika an'izay raharaham-pirenena izay. Ny hoe antony manokana tsy hoe misy antony manokana fa dia tety andro efa napetraky ny FFKM satria ny fandaminana izay efa tapaka tany amin'ny komity foibe fa 770 dia tokony isoany izay fionam-be izay. Ary dia nitapaka teo anivon'ny foibe FFKM sy ireo filoham-piangonana dia ny 3 volana voalohany dia fomba misy dingana tanterahana ny ao anatin'izay firosoana amin'izay fionam-be izay. Dia izay nahatonga n'ilay izy ho tanterahana ny amin'ny faran'ny volana Marsa izany. Manana anjara feno andinika ny fiainam-pirenena ny FFKM. Fototra ijoroan'ny fiangonana ny fahamarinana araka ny teny filamatry ny FFKM mianara anao ny tsara tadiavo ny rariny. Manana andraikitra feno araka ny nanirahany olom-bofidin'ny tompony fiangonana hikatsaka ny tsara sy ny rariny ho an'ny firenena eo ambany fitarehan'Andriamanitra ka antony izao fianambe manomboka ny 7 ny volana Marsa izao. Nampiavaka ny famaranana ny fanompo-pivavahana FFKM Tsimdrano ny fanomezana anjara ireo tanora solotena isaky ny fiangonana omaly atao amin'ny FJKM ambany lalana Itosy tonga nanotrina ity fotoana ity notonia ny FFKM sy ireo olom-panjakana sy olom-bofidy avy amin'ity distrika ity no sady zanaky ny FFKM ihany koa. Ny fantoka tanteraka tamin'ny teny filamatry ny FFKM ny afatra izay nataon'ireo nandray anjara fitenenana. Mbola Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Tao amin'ny fiangonana FJKM ambany lalana Itosy no namarana ny FFKM vakiparitra Tsimdrano
ny fanompompivavahana herinandro ny FFKM isaky ny volana janoary. Ny tonian'ny FFKM manontsolo-tena ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy niatrika ity fotoana ity. Isan'ny nampiavaka izany ny antsampiderana izay nataon'ireo tanora FFKM misa 500 izay natana solo-tena isaky ny fiangonana mivondrona ao amin'ny FFKM. Efa nisy ny niarahana tamin'ny vakiparitra Etosy tamin'ny 10 volana janoary, nisy niarahana tamin'ny faritany Antananarivo Atsimondrano tamin'ny alady lasa teo teny amin'ny Pitatafika teny amin'ny Akarafaly Arivo, ary ity zany mamarana azy, mamarana zay verina efa mampiavaka ny FFKM faritany Antananarivo Atsimondrano satria amin'ity ity dia nasaina ny choral ny antoko-pihira avy ao amin'ny FFKM fiangonana efatra eto amin'ny faritany Antananarivo Atsimondrano. Dia ao zany zao zany fety atrehantsika zany dia misy antoko-pihira 500 avy amin'ny fiangonana miombona amin'ny alalany zao fanompompivavahana izao. Teny filamatry ny FFKM mandritra ity fanompompivavahana iarahana amin'ny FFKM maneran-tany ity. Ny Isaia toko voalohany 7:7 manao hoe mianara anao ny tsara, tadiavo ny rariny. Manana anjara lehibe andray lesona avy amin'izany ny tanora kristianina ao amin'ny FFKM ho hiatrany ny farazavana. Andry ny fiangonana, andry ny firenena, reharehan'ny Jesosy Kristy dia ny toetra izay itarihan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny fiangonana manontolo moa zany dia ny anao ny tsara, ny hitady ny rariny eo amin'ny fiarahamonina, ary verina fa raha tsy ny fiangonana manao zany izy andray ka dia miainga avy amin'ny alalany zao fiambonam-bavaka zao zany dia azo izany vaty zany ny mpino kristiana rehetra miombona ato amin'ny FFKM hitondra ho modely ny toetra maha kristiana azy sy ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny alalany zao fiombonana zao. Olom-panjakana maro no tonga niatrika ity fotoana ity. Isan'izany ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotiny Alain Ratsimbazafy. No mafisy nandritra ny fandraisam-pitenenany fa tsy tokony anaika atao fitaovana entina ho amin'ny alabato ny tanora kristianina fa ho fitaovan'Andriamanitra hiaro ny fahamarinana. Ny tanora mantsy no isan'ny fitaovana lehibe amin'ny dingana goavana izay kasain'ny FFKM ao atao eto amin'ny firenena. Teny izay nambarany révérend teo ozy izy hoe ny FFKM dia no fanambarana ny hanara-maso ny fifidianana amin'ny fitaona telo amby roapolo sy roarivo ity. Iza moa no nianteherany FFKM amin'izany, tsy iza fa isika tanora indrindra amin'izay fandraisana ny andraikitra amin'ny olo-pirenena izay. Tadio fa akoatra ny maha kristianina dia olo-pirenena itsika tsy afaka misaraka ireo ka manentana atsika tanora ao anatin'izany fandraisana andraikitra izany mba ananatsika Madagasikara mandroso, mba ho firenena vanona tokoa ny firenentsika. Avelombola raha nahita antsika tanora izay mitory ny filazantsara ary toy tantaratra sady zany hoe ezaka ataontsika tsirairay avy zany ho an'ny firenena mba hananatsika firenena vanona koa mankahery anareo zahay. Omaly no farana fa raha ny fantatra dia mbola isy ny etsika izay ho atao amin'ny 7 ny volana marsa izao ho an'ny fiangonana vondrona ao amin'ny FFKM vakiparitra Atsimondrano. Ny ankamaroan'ireo tovavy afaka baccalauréat dia manohy ny fianarany amin'ny lalam-piofanana ho mpitsabo-panampy na ny mpampivelona. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao koa nefa dia tsy vitsy ireo mitaraina eny anivon'ireo hôpitaly na ny tobim-pitsaboana sasany noho ny afitsika ireo zandry zanaka na vita fianarana na mianatra asa ho mpampivelona na ny mpitsabo-panampy. Mitaky finiavana avy amin'ny sekoly sy ny mpampianatra ny famatorana amin'ny asa hoy ny mpampianatra iray. Amin'ity lalam-piofanana ity mila fanaraha-maso ireo mpianatra na vita fianarana na ireo mianatra asa ivoaka mba tsy lalao ain'olona ho hiatra ny fanazavana. Germain Menjanary, Manora Andriamalala.
mpitsabo-panampy iray ho ana marary 440 izay no zava-misy eto amintsika raha nytarehy marika tamin'ny taona 420 malalaka dia malalaka ity sehatrasa ity. Ny zava-misy amin'izao dia ireto vavy manana mari-pahaizana baccalauréat no tena liana amina asana mpitsabo-panampy na mpampivelona. Manamafy ireo zava-misy ireo ny firoborobony ireo sekoly tsy miankina manofana mpitsabo-panampy sy mpampivelona. Tsy tokony andeha ho azy izany fiofanana izany raha ny fanazavana satria ain'olona no eo ampelantanany ary tena tokony arahy maso akaiky. Zay zany bakaka mihitsy hoe maninona moa zany miazakazaka manao formation paramédical daholo ny ankabeazan'ny tanora amin'izao fotoana izao na isika angamba anatin'ny fiarahamonina dia mahita an'izay hoe lasa miroborobona ny isan'ny sekoly manofana paramédicaux azy satria no ny fisiny zay safidin'ny tanora zay saika miopana amin'izay hoe fiofanana ho paramédicaux zay. Ny tanora vavy no tena betsaka zany ireo mpiofana ho sazy fanina zany. Ny tsy fahamatorana na ho an'ireo mpianatra na ho an'ireo sekoly manofana momba ny mpitsabo-panampy no miteraka resabe ilazana fa tsy mahay ny mpianatra mivoaka paramed izay matetika andrenesana fitarainany eny amin'ireo toeram-pitsaboana sasany. Satria ny fianarana araka tenena amin'izareo universitaire izy apartir an'izay afaka baka zay ka manohy fianarana dia mipetraka amin'ny toerana maha-olon-dehibe azy izy ao anatin'izay ary tompona andraikitra izy amin'ny fahadisoana izay mety ataony amin'izay zavatra izay dia atorana azy hoe misy lalàna mifeny asa, misy ny déontologie zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao, misy ny moral professionnel ianarana ao anatin'ny ty fiofanana ty dia ampianarana zareo daholo zany ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny fitondran-tena rehetrarehetra any am-pierinasy ny ampanaovana stage mandritra ny fianarana zany. Mahatra telo taona ny fianarana ho mpitsabo-panampy sy mpampivelona manodidina ny fitoalina ka hatramin'ny iray hetsy ariary kosa ny sara-piofanana. Tsy toy ny asa rehetra fa mitaky finiavana maro sy fifehezan-tena manokana ny mpianatra ho mpitsabo-panampy isoroana ny tsirambina. Vaovao ny fanatanjahantena indray Kitaba no eno eraky ny tanàna ny Sabotsy Alina ny aonan'ny Barea sy ny ekipa ny Mozambika. Diboka faliana ny rehetra noho ny fandresena azontsika ary manohana hatrany ny Barea ao anatin'ny tranona 13 sy 20 ity. Nanao ny angom-baovao manodidina izay rehetra izay namana mpanao gazety Avitra Sonabe sy Andry Rakotomalala. Lalao telo tsy nahitana faharesena ny ekipa pirenena malagasy Barea. Misy elanelana hatrany ny isaisarahana. Voaporofo zany ny sabotsy lasa teo rehefa niona tamin'ny Mozambika ny Barea ny Madagasikara. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa telo no iray isika malagasy manoloana ny bibilavan'ny Mozambika. Afapo ny malagasy rehetra ka nivoaka ny trano niara-ny faly sy naneho ny fisaoran'ny mpilalao aoriana amin'ny mpilalao hatrany ny malagasy rehetra hoy ny fanehoan-kevitra ireo olo-pirenena. Tena andriza tsara araky ny napesaky ny teknisany voalohany indrindra isorana ny mpilalao satria miara-mentana mipetsaka koa le firaisapoa sy firaisakina amina malagasy dia mahafinaritra fa reny vokatra zay manohana foana hatramin'ny farany tsika Barea foana hatramin'ny farany. Mahafinaritra ny lalao zao irahantsika mahita zao reo tsika ireo amin'ny Malagasy atsika naresitsika dia ireo ikorantsika ary toy hatrany ny fandresentsika hatramin'ny farany tsy lavo lefontsika maro ary zay anohana foana zay amin'ny Malagasy anay zay rehetrarehetra ireo manohana foana zay amin'ny Malagasy anay. Efa nahita tsara moa zany hatrany am-pendohana ary tena hita hoe tsara tsika malagasy ary tsara hatramin'ny farany. Tsahoana ary vahoaka! I Senegal araka izany no ifanandrana amin'ny malagasy eo amin'ny kianjan'ny Nelson Mandela Rapitso eo amin'ny lalao apaifadalana. Misy hatrany no tokony haina ho ny fanehoan-kevitra maro amin'io lalao io. Amin'ny 10 alina ho reto amintsika no hiakatra kianja indray ireo mpilalao malagasy ny Barea ny Madagasikara. Atony mazatra dia ho ampitaina amintsika mivantana ao amin'ny onjam-peony 5.0 teboka 4 FM ny lalao ny ekipa pirenena malagasy ary amin'ny 7 ho reto amintsika kosa i Algeria mpampiatrano no ifanandrana amin'ny Niger.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity ny vaovao maresaka avy any ivelany mamely olona anarivony ny Abokana lasibatra amin'izany ny firenena valam-telopolo ato anatin'ny kontinanta afrikana ka izan'izany i Côte d'Ivoire atombanana olona roa hetsy isan-taona ny voamarina afatratra ity aretina ity raha ny antotanisa nivoaka omaly nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny Abokana Andro Miaratina Manorandre Malala. Raha ny filalana nivoaka Brésil, Inde, Indonésia no firenena tena voamafy amin'ny fianaka ny aretina Abokana. Firenena 23 atsy amin'ny kontinanta afrikana ihany koa no lasibatra amin'izany toa ny Côte d'Ivoire izay tsy afabela amin'izany saingy manan-tena kosa ny anatratra ny tanjona tsy izy boka amin'ny taona 2012 raha nambara ny ministera ny fahasalamana ao an-toerana. Raha nantotanisa nivoaka omaly nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny Abokana fantatra fa mahatratra roa hetsy isan-taona ny tranga voamarina. Ny Abokana na antsoina amin'ny fiteny frantsay hoe leper na ny aretin'ny Hansen dia arety mifindra avy amin'ny Mycobacterium leprae mitovitovy amin'ny antony mitarika ny lefakozatra hita ny teratany norvégienne Gerard Armour Hansen tamin'ny taona 1790. Aretina mitay izy eo amin'ny olona iray mahazo ny hoditra ny taovam-pisefona ary ny maso. Mety hitarika kilema sy fahasembanana eo amin'ny olona iray izany raha tsy voatsabo araka ny tokony ho izy. Raha ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana dia any amin'ny tany mafana no tena misy azy ary tsy manimba be loatra. Misy ny fitsaboana saingy lafo izany indrindra ho an'ireo marary miaina any amin'ireo faritra manitra sy fadiranovana. Na izany aza misy ny fomba fitsaboana vaovao afaka sitrahan'ireo olona tratran'izany anamorana ny fitsaboana. Dia izay ankoa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitry ny MPS mialohan'ny sarantsika dia ampahafantarika ianao afataka ny mazatra dia ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana Global News izay avy hatrany no arainao aorin'izay kosa ny fandarana dinika izay efa nianany Andriamatoa Alain Désiré Rassambany izay avy amin'ny antoko HVM izay zany no vahiny ao anatin'izay vahiny fandarana dinika izay ary aorin'izay kosa ny oronan-tsary indray miseho mitondra lohateny une belle course ny sampana fampahalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.